Fotoana ny fanomezantsika indray zao takariva izay tompoko lazy tompoko vavy ny fampalamba voito amin'ny matv manatitra ny arahaba atrany hankafaliana indray na nolorana ny vaovao ho anao any tokantrano any. Nisy ny iraky ny troka ny sadek izay tonga eto amintsika tamin'ity androany ity ny ministry ny raraham-bahiny tanzaniana no nitarika ny délégation nanatitra taratasy manokana ho an'ny filohan'ny teteza mita avy amin'ny filohan'ny tanzaniana no sady filohan'ny troka ny sadek mo no antondian'izy ireo. Anisan'ny voalaza fandresana niaraka tamin'ny filohan'ny teteza mita ihany koa ny mikasika ny tetiandro mpifidianana ny akon'izay avy hatrany ary. Iverina hijery ny tetiandro mpifidianana izay navoaka ny senity sy ny firenena mikambana ny sadek raha ny fanazavana nataon'Andriamatoa Bernard Membe ministry ny raraham-bahiny tanzaniana tonga teto amintsika io arivo io. Arak'izany dia iverina hijery ny tetiandro mpifidianana ny sadek taoriany dia amin'ny filohan'ny teteza mita Andry Rajoelina tany New York. Tamin'ny ora sasany ariva teo tokoa no nigadona teny amin'ny seranam-piaramanidina teny Ivato tamin'ny fiaramanidina manokana ny délégation notarian'Andriamatoa Bernard Membe. Raha araka ny fanazavana ny anatitra taratasy ho an'ny filohan'ny teteza mita Andry Rajoelina no antondiany eto Madagasikara ka raha voavadana tonga teny Ivato izy ireo dia niazo ny lapa-panjakana teny Avoloha. Tsy nety nilaza ny votoatin'ny taratasy ny tenany fa nilaza izy fa anjaran'ny filohan'ny teteza mita Andry Rajoelina no manambara izay votoatin'izay. Ankoatra ny fanaterana ny taratasy dia anisan'ny antondiany eto amintsika ihany koa ny andray ny sosikevitry ny senita sy ny firenena mikambana momba ny tetiandro mpifidianana amin'ny anatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena sy ny fifidianana solombavam-bahoaka. Raha araka ny fanazavany hatrany dia Tanzania izao no mitantana ny troikan'ny sadek amin'izao fotoana izao ka manana didy anaramaso ny fisotro fikarakarana ny fifidianana izy ireo. I've just taken both the calendar of the United Nations together with the calendar of the Electoral Commission in Madagascar. The SADC leaders will look at it and advise accordingly. La CENI, les Nations Unies, la SADC va discuter cela ensemble. On va voir comment exactly, this is what I came to say. Et c'est pour ça qu'il est venu pour en prendre. Because Tanzania will come to monitor the elections as the requirements of SADC have said. Raha nanontaniana momba ny fanambarana nataon'ny vondrona afrikana farany teo ity ministry ny raraham-bahiny tanzaniana ity dia nanambara fa tsy mitombina iny fanambarana iny ary misy ny fisafotofotoana eo amin'ny vondrona roa ireo. Nanazava ity ministra tanzaniana ity fa mbola eo am-pandiniana momba ny fiverenan'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana eto an-tanindrazana ny mpandray anjara amin'ny famanan'ny krizy rehetra ary notsindriny fa tsy miankina amin'ny fodian'ity filoha teo aloha ity ny fanalana ny sazy eo anivon'ny vondrona afrikanina fa miankina amin'ny fametrahana ny androm-panjakana rehetra takin'ny sorodalana. Na dia efa voapetraka avokoa nefa izay dia mbola tsy niala ihany ny sazy napetraka ho an'ny Madagasikara. Communiqué qui a été produit par le conseiller la conseil de la paix et sécurité de l'Union africaine était un peu pas bien fondé et confusant. Parce qu'il y a des négociations entre les parties de la crise malgache et aussi le retour du président Ravalomanana ne soit pas la condition parmi les conditions imposées par la région. Et parmi les conditions, c'était d'établir des institutions de la transition. Et ces institutions sont déjà été établis au Madagascar et maintenant c'est la SADC qui a négocié avec d'autres partenaires internationaux et voir comment ils ont résolu cette affaire et les maires aussi demander les membres et les techniciens le Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine de prendre des choses comme ça, de ne pas faire des décisions comme ça sans consulter des autres.